Vatsy mpitahiana ho anao, vatsy mpitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay ho vatsy ho anao indray, ampahery ianao amin'ity tontolo andro ity, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany, Timoty voalohany toko 4 ka ny andininy 12 ka hatramin'ny 17 ihany. Andeha raha antsika mamaky sy mandray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: aoka tsisy olona hanao tsinitsinina anao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, mandra-piavoko, tandremin'ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Amen. Hivavaka isika. Ankehitriny Jehovah tompony maro, dia fantatray tanteraka fa mbola tanora ara-panahy izahay. Mbola mibatabata ihany izahay eo anatrehan'izany finoana sy fotom-pinoana izany. Kanefa kosa mampianatra anay ny teninao, mba tsy ho ataon'olona tsinitsinina amin'izany fatanorana ara-panahy izany izahay, amin'izay zavatra ataonay eny anivon'ny olona, na amin'ny fiteninay izany, na amin'izay mety fitondrantenanay, na amin'izay fifaneraseranay amin'olona, ny eny fa na dia amin'ny endrika ivelany ary. Ka dia mampianara anay mandrakariva, ary aoka ho forainao ny vavanay, ny alehan'ny tongotray, ny heverin'ny sainay, mba ho masina ho an'i Jehovah izay rehetrarehetra, ka ny vokatry ny ataonay dia ho fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra ny anto sy ny fidy anay. Ampatsahivy mandrakariva izay mba hazoto hamaky ny teninao, hazoto handray fananarana, ary hitrandraka fampianarana mba ho tafahorona tsara araky ny sitraponao. Dia makasitraka anao izahay, fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Amen.